Salama daholo tokony anaovako vidéo miaraka amin'ny carte sy ny histoire sy ny géopolitique géostratégie ny resaka guerre ny Israely amin'izao fotoana io fa misy zandry tanora mpanaraka koty zany mametraka fantaninana efa roa andro zay hoe fa maninona Israely no metaky ny Liban. Zay zany fandana mipetraka. Somary complexe lina moa zany le antony fa maika be zala miantso an'andro hoe tena hoany hany koty le vidéo ny olana koa maty zao am'izao de za miasa miditra fitsasana isan'andro mbola maizina mandeha miasa de aveo mirava amin'ny dimy sasany de amin'ny dimy sasany mirava de mbola misakafo de amin'ny enina zany vao tafapody an-trano de amin'ny enina tafapody an-trano de kenkenina de maizina ny andro nefa le manao vidéo amin'ny andro alina hitanareo reny ny qualité fa tena tsy izy mihitsy de zao ara zany avy natolokela io nanao lasesta avy niasa de ataoko izy ka ataoko fohifohy fotsiny aloha zany androany hoe fa maninona Israely no metaky ny Liban Hezbollah moa zany tena marina efa nisy vidéo nataoko nanazava hoe fa maninona moa zany mahatonga ny guerre any Moyen-Orient io avy amin'ny anglisy sy ny azavaiko fisatsora fotsiny manaraka manao vidéo mazava ny anglisy sy ny frantsay zany empire tam'izany fotoana zany de nisy empire ottoman taty amin'ny Moyen-Orient ty de te anana influence ny frantsay sy ny anglisy de anapotika le empire ottoman tam'izany fotoana zany de mba ahafahana manapotika ny inona moa zany mampisaraka ny empire ottoman Turquie, Iran sy rehetrarehetra iny de mila vola rehefa no ady mila vola izy manambola ny jiosy manambola ny jiosy manambola manana banky sy rehetrarehetra Rothschild sy rehetrarehetra zao de ny Israeliana efa tsy en sécurité en Europe efa nitry ny tany amin'ny 1800 tany angambany de hita tara tamin'ny affaire Dreyfus de kapiteny frantsay de nisy famonon'olona tany Frantsa tamin'ny fotoana io de lasaina zareo fa hoe Dreyfus namono an'le olona le kapiteny frantsay de hita amin'ny fanodinana le procès affaire Dreyfus fa tena tsy fitiavana nina moa zany tsy fitiavana ny jiosy mihitsy no tena tonga an'izy de zay nahatonga niteraka an'le hoe sionisme de mitady ny israeliana rehetraretra ny ahoana moa israelien moa zany ny jiosy rehetraretra maneran-tany hoe aloha hitady toerana hipetrahana fa tena tsy en sécurité tsona ny Europe sécurité tsona zay le début le sionisme de tamin'ny deuxième guerre tamin'ny Hitler de hitanareo reny ny famonoana jiosy nataony Hitler reny tamin'ny andron'ny nazi nisy ny holocauste ny chambre à gaz namonoana nisy jiosy tsy haiko 20 millions 2 millions 120 millions les chiffres no gazeny Hitler satria any Hitler ny jiosy de parasite ny jiosy de satria ny jiosy mahay mitady vola sady manana cohésion tsotra ny kristianina ka rehefa misy cohésion le olona mahay mitady vola ohatra ny atao karana Madagascar io de menacéany tsy tiany ny kristianina sy ny allemand tamin'izany fotoana zany de rehefa nisy ara ny holocauste famonoana nisy ny jiosy tany Allemagne de igny ny accéléré an'le processus hoe andao hiala ty ny Europe tsika fa tena maty ty ny amin'ny cas igny de oaiza zareo zany de nararoty ny Occident zany izy hoe alors anga alefa any Palestine ao ny resaka baiboly hoe terre promise nampanantenany izao Jehova tamin'ny Abrahama izao ny Palestine iverenany israeliana rehetraretra ino zany jiosy era zao tontolo zao en diaspora ody any Palestine de zay zany nararotin'ny olona hoe tokony iverany amin'ny tany ny jiosy iverany amin'ny tany ny jiosy nefa fika be fotsiny baiboly de
mila vola ny anglisy sy ny frantsay ahafahany zareo manana influence ty amin'ny Moyen-Orient ty anapotehana ny Empire Ottoman. De ny Israeliana manambola de nanao promesse izy moa ny Occident hoe ampiny lisany zay ny banque lisany reo zay de aminy an'ilay lisany ny apetraka anay aminy firenena lisany création de l'état Israël aminy firenena manokana lisany petrahany lisany amizay lisany tranquille. Ny olana amy zavatra nefa de zao ny toerana defahan'ny nina moa zany ny anglisy ny frantsay ny jiosy de tany misy ny arabo. Ny arabo ny palestiniana ny tao voalohany petraka teo efa anatin'ny firy siècle de forcena fotsiny zany ho alefany ny jiosy. Nefa reo olo sady tsy mitovy mpivavahana sady tsy faly am'izany ny arabo. Fa tam'izany fotoana zany nandengany ny empire britannique sy frantsay zany ny arabo hoe alohatsika hitambatra tsika hiady amin'ny izy moa empire ottoman satria midomine be le empire ottoman tam'izany fotoana zany de hoe aloha hitambatra aminay. De rehefa vaky ny empire ottoman vita ny ady de gaga ny arabo fa lasa misy jiosy napetraky ny anglisy amin'ny territoirany. De tsy faly ny arabo hoe ahoana raha ina moa zany misy occupation ohatra zany. Direct ny guerre misy impiry guerre de 7 jours guerre de zao nisy étape be dehibe zany. Fa ny Israely de manitatra ny ina moa zany ny fireneny ataony Israeliana zany zay ialany ina moa zany tsisiny ny état palestinien. Nisy ny accord ina moa zany atao tamin'ny ina moa zany ny fanaovany Yasser Arafat sy Yitzhak Rabin. Fa fananiny ny fondamentaliste israélien vonoina Yitzhak Rabin amizay tsy mipetraka le création de deux états fa ty Israël zany izy nanjaka amin'ny région rehetra io. De cloisonné amin'ny bande de Gaza ny ina moa zany ny israéliana de ny tanany arabo zany tsy faly de mitsangana ny ina moa zany ny Hamas vondrona zay ina moa zany miaro ny palestiniana sy voakeja ny israéliana. De nitsangana koa le Hezbollah mbo eo resitsika eto Hezbollah ty Liban satria rehefa mandeha ny guerre de akisaky manomboka occupé ny israéliana dolidolidolo iny région iny aty amin'ny sud Liban zany occupé de nitsangana ny Hezbollah zany iaro ny ina moa zany ny occupation israéliana nefa ny israéliana nefa niverina fa mbola eo any izy Hezbollah satria tsy sûr izy hoe Israël hijanona amin'ny toerana io. De manao colonisation zany Israël manao colonisation de afaka manao zay tiany ataony Israël satria manambola ny jiosy rehetraretra zay tompony banky amin'ny Wall Street any Amerika manampy azy. Zay le teneniko foana hoe resaka fivavahanao de fivavahana kristianina tsy fanampy tsy tena misarasaraka ohatrany Madagasikara io fa ny fivavahan'ny olona ohatrany jiosy de ny jiosy rehetraretra eran-tany no manampy ny Israël amin'ny cause io. I Benjamin Netanyahu olona tany Amerika izy nianatra niasa tany Amerika nanana poste tsara be fa mody aty Israël izy pour le cause ny jiosy maneran-tany. De ny any Amerika tsy afaka mikofoka raha misy élection de maninona zany lasa lava be le izy fa maninona zany no atakeny ny israéliana ny Hezbollah en Liban zay le fantany mipetraka. De ny israéliana de nitady foana fika afahana misécuriser satria tsy milamina mihitsy izy amin'ny teny arabo iny Iran menace ho an'ny israéliana, ny Yemen aty Arabie Saoudite, ny Jordania, ny Liban, ny Syria manodidina rehetra io zany tsy milamina izy ka mitady filaminana tanteraka amin'ny resaka sécurité izy manodidina an'io. De isaky misy occasion de mamela izy. De maninona zany no agent secret israélien no efa afaka nisy filtré anatin'ny moyen de communication an'ny ina moa zany ny Hezbollah moa zany vondrona miaro ny Liban mba tsy envahisseny Israël. De lazain'ny États-Unis moa zany Nations Unies moa zany fa hoe terroriste mankatso makaroa satria ny Amerikana manampy ny Israël ny Occident mitazona fotsiny zavatra mandalo
de am'izao zany raha rotiky Israely zany zao gera fanandina ataony io satria andrangitra any Iran izy satria Iran zany amin'ny fiovoana président am'izao fotoana misy président vaovao de Iran efa lanaky ny embargo ataon'ny Amerikanina fa hoe Iran zany atahorana fa manana arme nucléaire, le arme nucléaire na missile avy ety Iran afaka mitaky Israel. Ka tsy milamina Israel raha manana arme nucléaire izy Iran de ataony raha embargo de malemy tanteraka, malemy tena mahantra tanteraka. De président vaovao Iran am'izao fotoana zao zany mitady zay fomba rehetrrehetra manao endry be eo masony zao tontolo zao mba anarany zay sanction zay satria paralysé ny iranianina. De ny Hamas zany zay lazana fa terroriste le miaro ny ino moa zany ny palestinianina de Hezbollah koa tokony anan'io de le fireo organisation rehetrrehetra zao dia Iran no manambola afana manampy andreo. Kanefa Iran am'izao fotoana zao tsy samihetsika mihitsy satria teo tsara amin'ny eran'izao tontolo zao hoe tokony mba esorina am'izay le ina moa zany le embargo. Kanefa Israel tsy tiany Israel ny alan'izay embargo zay satria amin'ny Israel de mbola danger foana io Iran io afaka mamela azy à tout moment. De ino zany ny vonony zareo ny sefin'ny Hamas tany Liban tany Iran am'izay zany Iran mihetsika de iny zany Iran juste namoaka nandefa missile longue portée iny fa misy dôme de fer ny Israel miaro anazy, ny États-Unis manampy anazy amin'io, France manampy anazy amin'io de 50 missile tsisy tafiditra ny Israel. Sady iny zavatra attaque kely fotsiny iny fa tsy masamy manao be ny iranianina. De veo raha anao iranianina manana maramila tena enjana be fa ano invention mialana de tongotra ve attaque terrestre ka ny Israel misy base américaine partout tsy afaka mankany mihitsy izy. De mijanona eo zany izy mitazana fotsy. Ny Arabie Saoudite sakaisy maso amin'ny Iran raha tenako teo complexe be le situation amin'ny Moyen-Orient iny fa am'izao fotoana zao zany ny zavatra tadiavin'ny Israel de afahana icoloniser ny sud Liban satria raha ohatra ka mametraka base militaire sy structure amin'iny Israel amin'ny sud Liban ina de mba ino zany mitombo ny sécurité satria ny zavatra tadiavin'ny Israel de sécurité à long terme. Hoe tsisy olona tsony mandrebireby anazy misy mandefa roquette tsy mandefa missile tsy fa tiany zany tranquille amin'iny ka occasion zany zao anaovan'iny zay zavatra zay hoe nitanjona am'izao fotoana zao de envahissement ny invasion ny Liban de fantana fa fialan'ny Joe Biden am'izao fotoana zao de Kamala Harris sy Donald Trump en période campagne en pleine campagne nefa ao États-Unis tsisy président tafapetraka raha tsy manala kiloty amin'ny jiosy satria ny jiosy ny tompony vola ao amin'ny Wall Street any États-Unis raha tsy manala kiloty amin'ny jiosy tsy solany eo ka am'izao période électorale zao zany fividianana amerikanina zao zany arotiny Israel tsisy olona hetsika mikasika an'io na vonoany israeliana dolo civil amin'ile ino moa zany le misy tolokeo akeo mantsy fa afahan'ny Hezbollah manao ino communication de napoakan-dralahy de misy filabe maty de veo napoakan-dralahy ko ino koa izy teo saka telefôna angamba napoakan-dralahy de veo raha manafika hoe zay toerana rehetra misy ny Hezbollah zany ny chef ny Hezbollah rehetra amin'ny Liban ina de bombarden'ralahy de tsisy hetsika io satria ny États-Unis en période électorale tsy te petsapetsa amin'io satria raha petsapetsa de tsy lany eo laha de occasion zany ahafahan'ny Israel manao an'izy de petany izy moa Hezbollah tsy afaka mihetsika ny Iran tsy afaka mihetsika ny Arabo tsy afaka mihetsika ny Jordania tsy afaka mihetsika izy de mitazana fotsiny na ny Occident de zay tiany ataony io nataony ripaka daholo hatretra zay tiany Israel atao de zay zany l'izy mandanareo fa ino miattaquer ny sud Liban satria ny tanjo israeliana am'izao fotoana zao de ametsaka base amin'iny sud Liban iny de occasion aminy zao provoqueny ary misy koa resaka politika koa hoe Benjamin Netanyahu zay manana problème na corruption misy affaire miandry anazy io ka raha vo mijanona ny guerre
de miakatra le procès de iny zany izy fa mety gadra le ry da aleno le ry toizana lavy io guerre io misy guerre foana io de mbola misy ny guerre de mihemotra faran'izay lavitra ny procès amonjany le ry zany hoe fitiavatena le ry zany hoe ino moa zany fitiavatena le ry politika fotsiny de sampany anazy ny gardien le guerre satria izy moa Benyamin atao misy coalition coalition miaro anazy ao amin'ny Knesset ao amin'ny inona moa zany chambre basse iry parti Likoud tena koa inona moa zany lava be izy fa tady vovaky zany le coalition karaha vovaky coalition manohana ny Benyamin tany eo de miala premier ministre izy raha miala premier ministre izy de sambolotra la amin'ny corruption mandalo tao de ataony le zany zay ampalavany io guerre io mba ampihemotra au maximum ny procès mahazo azy de en même temps koa izy mamaka territoire en même temps koa izy manapirofo amin'ny arabo rehetrarehetra manodidina fa izy ny rôle atreo angambany zany ny androany fa de sura daholo